Pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray nanomboka tamin'ity herinandro ity dia ahitana fidinany 5 isanjato ny vidin'ny vito gazy. Tanjon'ny orinasa vito gazy Madagasikara ny anampireo tokantrano malagasy ampiasan'ny gazy izay angovo madio miaro ny tontolo iainana ary mitandro ny fahasalamana. Voalazan'izy ireo fa fampiroboroboana ny fampiasana ny gazy dia ahafahana miady amin'ny fanapana ny ala izay ahodina ho arina fandrehitra. Izay ny amin'ny vaovao iny fa tsy ampitombo ny fandanina mihoatra ny fandanina lany amin'ny fanotana ny vola fampiasa amin'izao ny fanotana vola vaovao raha ny fanamariana izay noentiny teo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara. Claude Arasolution sy Mami Rasamuel. Tsy hiteraka fandanina ambony mihoatra noho ny peti-bola atsokana amin'ny fanotanany vola fampiasa amin'izao ny fanotanany vola vaovao raha nivolazan'ny governoran'ny banky foiben'ny Madagasikara nandritra ny feonan'ireo tompon'andraikitra tamin'ny mpampalala vaovao ny herinandro lasa teo. Raha eo amin'ny lafiny ara budget zany dia na ireo vola reo na ireo vola taloha dia tsy maintsy manatota volafona motika zany. Ho an'ny budgetairement zany ho an'ny banky foibe tsy mampiovy nono ireo satria ohatsika tsy manao andreo dia tsy maintsy manohy ihany tsika manatota ny vola teo alohany. Ny azoko lazaina fotsiny dia ho mora kokoa ny vola ho lanitsika amin'ireo vola vaovao reo noho ny vola teo anoloana. Voalaza ihany koa fa mila miomana ara-tsaina amin'ny fisian'ny ravim-bola 2 alina ariary ny tsirairay. Raha olona mikarama 2 hetsy ariary ohatra izay zatra mandray ravim-bola 20 dia tsy handray afa-tsy ravim-bola 16. 20 ohatra ny ravim-bola azo lasa 10. Marina zany amin'ny lafiny psikolojika tsy laviny zany fa zavatra iainan'ny olona mandray reny vola reny kanefa io koa dia misy variteny dia misy adaptation psychologique koa tamintsika niakatra 25 000 nanao 25 000 moa izy tamin'izany zany niakatra 50 000 le misy foana eo tsy misy fotoana zany tsisa zany na iza fa misy ankoa le adaptation psychologique ary ezahana fotsiny izy io mba moramora indrindra ho an'ireo izay mampiasa ny kirakiram-bola. Raha tsy aivina dia vinavinaina ivoaka mialohan'ny faran'ny taona ny vola vaovao.